Tena somary niavaka tokoa ny kandida anankiray ity satria dia nandeha izy niaraka tamin'ilay akanjo fotsy entina any am-piangonana. Araka ny teny moa dia fanehoany maha kristianina azy zany, kristianina manao politika. Raha tena mizoro amin'izay tena hoe kristianina manao politika izay tokoa izy, maha kristianina azy, dia mihitsy za fa ho avitra ty Madagasikara ity raha izy nany eo. Fa ny mampiahiahy sy ny mampianahy ahy fotsiny dia be dia be izay mpanao politika filoha teo izay milaza fa masina mivavaka, fa indrisy fa ny fivavahana dia nataon'izy ireo alokaloka ihany hanafenina ny ratsy sy ho fiatsaram-bela izy. Somary miavaka kely ny fomba fidiranao teto anivon'ny ACC ina ny mety ho antony. Zay le hoe kristianina manao politika. Asehoana mihitsy zany hoe tsy mahamenatra anay no mijoro amin'ny maha kristianina anay. Misy devoly be zany eto amin'ny ACC? Tsy eto amin'ny ACC misy devoly, eto amin'ny firenetsika. Loaloha zavako kosa zay. Tsy eto amin'ny ACC misy devoly fa eto amin'ny firenetsika. Joro ny kristianina andrava sy amotika satria tsy manam-pahefana tsony Satana. Afaka zany ve mino fa ho tanteraka amin'ny fifidianana amin'ity zany? Amin'ny fifidianana aloha araka ny teninao zany hoe misy ny tsy mino araka ny lalàna, voafetritra ny lalàna zany dia hoe mametraka manaja lalàna ny kristianina. Zay no atongavana eto. Fa zay ndray tsy mi-existe azy hoe misy hoe fifidianana sa tsy misy fifidianana. Rehefa vonona zao firosoa zao ka zao firosoa zao satria aty amiko zany ny fanalahidin'i Madagasikara, nomen'Andriamanitra anany ny fanalahidin'i Madagasikara dia tsy afaka mipetraka fa tsy maintsy mandeha. Ninona sakana sy fandripatrika rehetra mety mipetraka dia miroso Elias Ralaharomanana mandeha makany amin'izany hoe mamany ny olona Madagasikara ary za manome toto fa ho afaka Madagasikara. Tonga fotoana zay tena ho afahan'i Madagasikara ilaza amintsika eto androany, ilaza zavatra lehibe anankiray fa ho afaka Madagasikara. Asorika eo ambany vahoan'ireo satanika sy mafia Madagasikara. Sinosy ny karana reo milaza fa mpamotika ny firenetsika ireo, roako miala eto Madagasikara reo raha manaraka ny vahoaka. Zay kosa aloha zany mipetraka hoe raha manaraka zany Elias Ralaharomanana zany ny vahoaka, hiala eto ny sinosy ny karana. Ary reo milaza fa mpanambola mamotika antsika frantsay, tsy manaiky an'izany Elias, tsy manaiky Elias na iza faly na iza tsy faly, za manana ny Jesosy miaro ao dia ampiafitsy zay. Araka ny hevitra anao, raha ohatra ka hoe lany eo zany izy io, ataontsika hoe lany izy, lany premier tour ohatra, nazo 50% plus vato anankiray, dia ahoana ny fihaveranao ny Madagasikara antsika ty afaka 10 taona?